sokafanao anatinay manaiky ny tarihanao ary vonona zay iova tena araka amin'ny teninao tsy misy tomika makasitraka raha io mianaran'i Jesosy tompo alleluia amen teka atsika ho an'i Jesosy andraisantsika ny mpanompoandriamanitra alleluia tovy mafy ny teko ny voninahitr'Andriamanitra ireny Alléluia. Faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy indray. Merci pasteur. Vavaksika raha amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay ary manome voninahitra anao sy manandratra anao mandrakariva. Ny maraina ihany koa noho ny amin'ny tombonandro izay nomenao ary misaotra ny amin'ny volana meza itiavin'ny tsiraray avy. Tonga soma tsara ny amin'ity volana jona ity izay ary tena miazakazaka ny fotoan'Andriamanitra fa nitoky lehibe sy ero anay dia ianao ilay Andriamanitra tsy miova. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny fotoana, ianao ilay Andriamanitra izay mitantana sy miahy anay amin'ny fombanao, amin'ny planinao. Ary ho anay Andriamanitra dia aoka ho ilay mety volavolaina mba handeha tokoa sy hifanaraka amin'izay fandaharanao izay, amin'izay planinao izay, amin'ny toe-po, amin'ny fiainana, amin'ny fijoro mba tsy ho amin'ny fahazaran-dratsy fa ho amin'ny fahazarana tsara ao aminao mandrakariva no hiatrehanay ny fotoana rehetra izay omenao. Ary matoa no omenao izany dia mbola tombontsoa lehibe ho anay ihany koa mba hahafahanay mikolokolo sy mitombo amin'ny ketaheta ho amin'ny fiombonana, ho amin'izany firaisana izany ary mba andehananay tokoa amin'ny fitarihanao isan'andro isan'andro. Noho izany tompo dia aoka andre ny taridalana feno avy aminao izay mba ho marina aminay ny teninao fa izay tariany fanahinao no zanakao ary raha tariany fanahinao izay amin'ny teny amin'ny fahamarinana amin'ny fanambarana dia aoka tokoa hianavaka izay tena avy aminao fa tsy avy amin'ny fahatsapan'ny nofonay na fahatsapan'ny fisainanay sy ny fieritreretanay fa aoka ianao feno no ameno ary ny fanahinao masina no hanampy ihany koa mba hahafahanay tompo mijoro manaitra mandrakariva ny amin'izay tokony ho aleny, amin'izay tokony ho safidiana, ny amin'izay tokony ho tahirizina, ny amin'izay tokony ho avotsitra, ny amin'izay tokony ho vaina, ny amin'izay tokony ho amboarina mba ho amin'ny fankasitrahanao feno. Ho hahafahanay tsiraray avy ihany koa mba ilay fantsona anehoanao ny fahatsaranao voninahitry ny anaranao ririany ary hahafahanay mifahatra tanteraka aminao tahaka ny hazo izay mila mamahatra ny fakany mba afaky nijoro sy aneo ny vokatra ilaina sy ny vokatra tokony ho asehony izany azo izany. Makasitraka indrindra tompo fa izay miray aminao dia miray tokoa ho amin'ny fiainana satria ianao ny fiainana. Eto indray Andriamanitra dia tantany tsiraray avy aoka ho ratsanana ihany koa izay ratsana rehetra tsy mamoa fa izay mamoa kosa dia aoka androbona amin'ilay tena izy ao aminao, miaraka aminao ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo dia misaotra indrindra tompo voninahitra dia ho anao mandrakariva mandrakizay ihany koa amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy velona sy masina ary manakira avy any Nazareta. Amen. Teny fampidirana Apokalipsy 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mamoy ny varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Ny fahavelomantsika sy ny fotoana rehetra izay omen'Andriamanitra atsika dia maneho dia asehonyity tenin'Andriamanitra teo amin'ny Apokalipsy. Nosoratanao amin'ny fiangonan'ny Laodikia izy ity fa minao fa marina ary fiainantsika mandrakariva isaky ny fotoana izay mbola atsiarovantsika tena izany hoe ny fahavelomana sy ny fiainana izay omen'Andriamanitra mitsangana mandrakariva manoloana antsika Andriamanitra raha mbola velonaina koa tsika dia safidy
manokatra ny varavarana mampiditra n'Andriamanitra ka raha tonga eto tsika tsy hoe hiainy mpanompon'Andriamanitra fa miandrandra sy mangetaeta n'Andriamanitra mandrakariva mba ho amin'izay fiarahana amin'ny sakafo izay izy atao anatinao ary ianao ao aminy. Araka saintsaintsika kely ny fiaraha misakafo amin'ny olona izay mety tianao na amin'ny olona izay ao an-trano na amin'ny olona izay miara misakafo aminao, mety hoe nona be ianao dia mety mitsamotsamona be sy mamokovoko be, fa na izany ary tsy maintsy mba misy ny fanakalozana sy ny fifampiresahana ary ny fifampijerena. Na dia misakafo ary ianao dia tsy maintsy misy izay fotoana izay, ary izay Andriamanitra atao anatintsika. Raha miara misakafo amintsika dia eo Andriamanitra manoro izay tiany ho fantatra izay mety ihany koa tokony hovaina na izay mety tsy hovaina fa mampafantatra azy izy ao anatintsika tsirairay avy, mba ahafahantsika ihany koa mampifanitsy sy mampiaina an'izay fiarahana sy an'izay teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy izay. Dia androandray mino fa fotoana ahafahantsika miara misakafo amin'Andriamanitra, hiazona antsika an'izay safidy izay hoe nanokatra ny varavarana ianao, miditra Andriamanitra dia miara misakafo, miara mitafatafa, miara miresaka, miaraka tena hoe kala, miaraka tena hoe raiso fahafinaretana sy fifaliana izany fotoana izany. Ary izay ihany koa no entintsika mamakivaky ny tontolo andro eo amin'ny fanatrehana, satria azontsika antoka fa eo izy, momba antsika mandrakariva izy, ary eo izy, ary izay mamelombelona antsika hiatrika ny fiainana amin'ny tontolo andro, ny amin'ny ho avy, ny amin'ny ampitso rehetra, ny amin'ny hitahirizantsika ny famonjena izay voaraintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia ho faly ianao dia hitsahatra ianao dia hatoky ny fitantanan'Andriamanitra ianao dia eo foana nareo mianaka mba hikolokolo sy hitafatafa sy hiresaka amin'izay mahakasika anao sy ny mahakasika an'Andriamanitra izay. Tsy mila protocole be ilay izy, tsy mila hoe tena voninahitra ho ahy Andriamanitra mangataka aminao androany mba aoka ny teninao, mba hiasa mahery sy ny sisa atao anatiko, fa tsotra ianao. Faly indray miaraka aminao androany Andriamanitra. Tenenina akaikinao hoe faly ve ianao miaraka amin'Andriamanitra hoe? Faly ve ianao miara misakafo amin'Andriamanitra hoe? Eny, tena faly ary mino fa tena faly koa ianao andray sy vonona andray izay avy amin'ny Tompo. Amen. Sarobidy tokoa ny ao amin'ny fiainam-panahy sy ny fiazakazantsika ny fiomanana. Na ny fanokafanao, eny fanokafana varavarana iny tsy dia mila fiomanana inona akory fa safidy dia fanapahan-kevitra dia mampandroso an'Andriamanitra. Fa ianao sy ny fiainam-panahinao ary izay fiombonanao amin'Andriamanitra izay dia mila fiomanana mba tsy ny fahazaran-dratsy na fahatsapantsika ratsy omalo ny mbola hoentintsika androany. Tsy izany any amin'ny anaran'i Jesosy, fa ao aminao mandrakariva ny finiavana sy ny etaeta mba hitombo amela izay fahazaran-dratsy izay, fa andray sy hijoro amin'ny fahazarana tsara avy amin'Andriamanitra. Na Jesosy ary nandritry ny fotoana izay ny aina no nahatongavany teto an-tany ka nandraisany sy nanatanterahany ny ministerany ho amin'ny famonjena antsika, ho amin'ny famerenana antsika ao amin'Andriamanitra, dia nanana an'izay fotoam-piomanana izay. Tsy andry kory itsika hoe 30 taona tahaka an'i Jesosy vao hoe tena ho vonona amin'izay, fa ny zavatra rehetra dia efa vita tao amin'i Jesosy, ary eo tsika no miainga. Fa ny fiomanana kosa tsy maintsy misy, satria ny natiora mahaolona, natiora izay nilovaintsika tamin'ny nanotany Adama sy Eva, dia amin'ny mahaolona dia misy an'izay natiora izay tokony hovaina. Ary mahafinaritra be satria Jesosy dia ohatran'ny hoe toerana anankiray ahafahany mampifandray any olona izay nanana natiora mahaolombelona izay nitorotoroana sy nateraka tao anatin'ny ota, sy nampifandray amin'ny Andriamanitra izay masina tsisy ota, fa tonga amerina izay fifandraisana sy fiombonana amin'ny olona izay. Ary nisy ny fiombonana, ary nisy ny firaisana na union mba hatanteraka ny fiverenantsika ao amin'Andriamanitra, mba ho ilay endrika Andriamanitra marina tokoa tsika tsirairay avy. Ka tsika tsy hiandro hoe 30 taona, satria 30 taona Jesosy izay vao
zay vao nandray ny ministerany satria izy tonga Andriamanitra tonga nofo nila ny aina sy nandray nahatsapa ny fahatsapan'olombelona mba hahafahany naneho ny ohatra sy nahafahany tarika ny tsirairay avy isika tsirairay avy na ny mpianatra moa zany tamin'izany fotoana izany mba handeha ao amin'ny lalany mba ho tanteraka tokoa ny firaisany mpianatra amin'ny ray na amin'i Jesosy Kristy tompo tahaka ny fahatanterahany Jesosy Kristy tamin'ny rainy. Ka zava-dehibe izay fiomanantsika isan'andro izay mba hiheverantsika mba ho amin'izay fahatanterahana ho amin'ny fandraisany firaisana amin'Andriamanitra izay fa tsy maintsy misy aloha ny fiombonana mo tafaradalana tokoa ve ny roa raha tsy efa nifanaiky eny tafaradalana izy rehefa nifanaiky izaho sy ianao ka niazona an'izay safidy tsara tao anatinao izay safidy izay dia mila azonina satria maraintsika mbola tena ao anatin'ny hery vao avy natory mahazo hery tsara sy ny sisa dia tonga hoe tena misy ny finiavana sy ny fikasana tsara ao anatsika tsirairay avy tena hoe azoniko tena hiatrika n'ity tontolo andro ity indray tsy amin'ny tsy kirina miatrika ny fiainako faly foana ao anatin'ny fahafinaretana miaraka amin'ny tompo tsara izay fa mila tahirizina ary mila ho amin'ny fiomanana tahaka ny fanatrehantsika sekoly maraina sy ny fandraisana ny teny mba ahafahantsika miazona an'izay ary mino fa voazonao izay fifaliana sy finiavana tsara izay miatrika ny tontolo andro ao amin'i Jesosy Kristy tompo ary miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo ka ny fiomanantsika dia mba alalantsika fa Andriamanitra dia manomana mialohan'ny anirahana anao raha hiatrika ny tontolo andro tsika dia miomana ao anatin'ity sekoly ity manomana ny fomba fijery ny fisainana ny fo rehetra mba hiatrehantsika ny tontolo andro mahafantatritsika zany hoe ao Andriamanitra miomantsika tsy tonga dia hoe nandeha eny anivon'ny fiainana eny anivon'izao tontolo izao eny anivon'ny asa eny anivon'ny fitadiavana asa eny anivon'ny fiatrehana ny fangalana bioksy sy ny fiatrehana ny tontolo andro ny andavanandro rehetra fa mba misy fiomananao sy fandraisanao ny teny ato anatinao mba hitahirizana an'izay safidy tsara izay ho amin'ny firaisana amin'Andriamanitra izay tsy raisitsika hoe mila 30 taona ianao vao hovonina fa ny fahavitan'i Jesosy ny zavatra rehetra dia ahafahantsika miainga miaraka aminy rehefa nandray azy itsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana dia manana an'izay tafatoetra atao anatintsika izay rehefa nandray an'i Jesosy ary no avoazina ny fanahy masina ato anatsika dia izay mila iomanantsika satria mila mifahatra tsara isika mba tsy voahozongozo ny zavatra misy eny amin'izao tontolo izao misy fahoriana fa tsarova fa zany hoe fanandresy ireny ary Jesosy tsy nanaisotra antsika hoe rehefa nandray ahy izy ireo dia alefako ary ina moa nisy ny tsika tsy boka fa le hoe atokamonina ohatrany hoe any manakavaly ohatrany hoe atokanany zany dia amin'izay tsy mifampikasikasika amin'ny fiainana sy amin'izao tontolo izao sy amin'ny zava-misy rehetra fa vao mainka ary natsipy tao anatin'izao tontolo izao tsika mba ho jiro sy fanasina ary izay mahajiro sy fanasina izay dia mila fijoroana sy mila fiombonana sy firaisana ary fiomanana mandrakariva miaraka amin'Andriamanitra dia ho jiro sy fanasina tokoa ianao amin'izay alehanao rehetra eny fa ny zavatra rehetra izay atrehana ankehitriny dia somary efa ritodritonina ny olona averiko foana zany satria hita amin'ny fiainana andavanandro fa tsy tsika koa ny anaraka hoe rehefa zany ary dia tairo ny raisiray raha ohatra ka tsy faly ianao fa ianao mila ho fanetretena feno fitiavana sy miaina miaraka amin'Andriamanitra ary tsy vitantsika izany raha tsy ao anatintsika ny fisokafana sy finiavana mandrakariva ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izay le hoe mamoaka vokatra amin'ny fotoana izay ilana azy mety tsy afaka ny hamoaka vokatra ianao hoe iny afa manetry tena iny afa be fitiavana raha tsy misy situation anankiray izay iainanao ka ahafahanao maneho an'izay ary izay le fahazarana tsara izay takian'i Jesosy amintsika tsy misy pitsiny tsy misy hoe raha isan-jato roa isan-jato telo isan-jato ato anatsika raha mbola hoe imenomenona manoloana toe-zavatra anankiray raha ohatra ka tsy tianao le izy fa tonga maneho
an'izay vokatra izay, ary ilay vokatra tsy miseho raha tsy tafaraisy tafahorina tanteraka amin'Andriamanitra. Ary mbola manamafy mandraka hariva ny asarobidiny izany fiombonana izany, izany firaisana izany, mba ahafahantsika miaina hoe tsika ve tsy mangetahetan'izany hoe tonga amin'ilay hoe Jesosy Kristy mivelona eo amiko, hoe Andriamanitra ao anatin'ny firaisana dia izy manapaka sy maneho ny sitrapony amin'ny alalanao fa ianao tonga mizaha, tonga inona moa ozy Davida hoe faniriko lalina dia toetra ohatran'ny Jehovah andrilava. Zay le izy hijery ny fahatsaràn'Andriamanitra, fa tsy hibaiko an'Andriamanitra hoe hoay ataovy an'izao ty Andriamanitra, hoay ataovy an'izao ty Tompo, fa tena ohatran'ny mbola manelingelina ny fiainako. Fa ianao ilay mitoetra makafy sy mahita ny fahatsaràn'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Izy maneho izay tiany sy maso mandidy amin'izay mampety azy, fa mila tanteraka ao amin'ny firaisana ary melohan'izay mila tanteraka ao amin'ny fiombonana ho tonga ho fahazarana tsara ny fiainana ny fiainan'Andriamanitra ny amin'ny toe-po sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ao anatin'izany fiomanana izany koa tsika, misy fotoantsika manaiky, misy fotoantsika feno fankatoavana, misy fotoantsika tena hoe tarangafa fa rehefa izay tena milatsaka anazy rehetra tenenin'Andriamanitra dia ho amin'ny fankatoavana sy ho amin'ny fanatanterahana avokoa. Fa misy fotoantsika izay ilay fiomanana, tsisy fotoana ntsontsika ka mbola ametraka sakana ao an-tsaintsika ka tsy hahatanteraka sy hakatoy ny tenin'Andriamanitra. Fa ao anatin'izany fiomanana izany ny fahafahantsika hoe tena miditra ary manaika an'Andriamanitra amin'ny fiankofana marina, mampanaiky ny saina, mampanaiky ny fo, mampanaiky ny fomba mampanao rehetra amin'ny fiainana andavanandro, mba tanteraka ato anatintsika tokoa izany fankatoavana tsy misy fepetra izany. Ary ambara foana fankatoavana tsy misy fepetra, fankatoavana tsy misy fepetra, fa mba irosy tenao tanteraka ato anatintsika izany rehetra izany. Fiomanantsika ihany koa dia mamolavolatsika amin'ny fahendrena sy ny fanambarana marina ho feno sy tanteraka ty anatintsika. Fatahorana an' Jehovah ny fiandoham-pahendrena, ary io fatahorana io dia tsy any patoriana akory, tsy hoe amin'ny alina ianao no mety. Rehefa tena tanteraka ny fiombonana ao amin'Andriamanitra dia na ao anaty torimaso ary ianao ka ao anaty nofy dia afaky ny miaina sy maneho an'izay fankatoavana sy fatahorana, fanajana sy fitiavana an'Andriamanitra izay, ka tonga atsika tsy hanota fa noho ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahatsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra dia mitarika atsika hijoro sy tsy hanota ao amin'ny fiainana sy amin'izay ataontsika. Fa isakin'izay matsiaro tena kosa nefa aloha dia izay ny fiandoham-pahendrena dia ny fahatahorana an'Andriamanitra. Fametrahantsika lanja mihoatra ny fanatrehan'Andriamanitra noho ny fisiantsika sy ny fiainantsika, izay no mampitoetra ny fahendrena feno ato anatintsika avy amin'Andriamanitra. Na Jesosy ary tao anatin'ny fiomanany ao amin'ny lioka toko faharoa andininy faharoa amin'ny 10 dia misy an'izao tenin'Andriamanitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy ny tompo saina sy tena sady nandroso fitita amin'Andriamanitra sy ny olona. I tompo saina sy tena, tompo fahendrena, i tompo fanambarana sy fiainana amin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Nandroso fitita amin'Andriamanitra isaky ny fotoana rehetra izay andehanantsika na omen'Andriamanitra atsika dia aoka hitombo fitiavana ao amin'Andriamanitra isika. Ary ny tena marina io fitiavana io izay vokatry ny fanahy dia efa ato anatintsika, fa mangatakitsika isan'andro mangatakitsika amin'ny fotoana rehetra mba ho velona tokoa izay fitiavana an'Andriamanitra izay, mba hahafahantsika maneho sy miaina an'izay fitiavana, mampiaina an'izay fitiavan'Andriamanitra izay. Satria tsy ho tanteraka ao anatin'izay fitiavana izay tsika mihoatra ny fiarahamonina, mihoatra ny ao tokantrano, mihoatra ny manodidina antsika, raha tsy manapaka feno sy mameno antsika feno izay fitiavana ao amin'Andriamanitra izay, fiombonana amin'Andriamanitra izay mitondra antsika ho amin'ny firaisana marina. Izany hoe mila mitombo amin'ny fahendrena ary
ao anatin'ny mahazaka ny tena marina, mahazaka ny nofontsika, tsy andehanany nofo amin'izay fahatsapany, fa ato voatariky ny fahendrena sy ny tenin'Andriamanitra. Tsy fahendrena mahaolona, tsy filozofia mampafalifaly sy mahafinaritra, fa ho amin'ny fitiavana mahazaka ny fiovana tanteraka aty anatintsika mba ho aseho aty ivelany. Dia mahafinaritra be fa nisy voninatr'Andriamanitra, nisy mpiara-miasa izay dia mitondra vohoka moa izy zany, dia nisy fotoana tsy afaka ny hoe hano hiasa ntsony, dia niteny izy hoe tsy hiasa ntsony, tsy afaka ny asa ntsony fa tsy maintsy maka aina tena maka aina, fa le vohoka efa mandroso ihany. Dia rehefa ohatr'izay moa dia aloha hoy izay fa voalohan'ny volana izy ny tonga ny teny an'izay, dia aloha izay fa omenanao zany ny karamanao mandritra ho an'ny volana, atao feno ny karamanao amin'ity volana ity. Ok. Dia izy ity zany tany anatin'ny tany tsy dia tena nanaiky loatra le hoe fenona ny karama no an'ny volana, fa mbola nitadiny oatra izy, fa izy tsy niteny tsy nivaky teo imaso teo, fa rehefa taty ambadika izy dia nampiantso anay tamin'ny alalan'ny birao inspection de travail, dia nampiantso ohatrany hoe nanao fitoriana izy zany fa hoe zao zavatra tokony mbola hositrahako nefa tsy nomentry zareo. Dia ok. Dia izay moa tao anatin'izay eo zany le mianatra tsika somary tezitra kely ihany tamin'ny nandray an'ilay convocation, satria hoe fa ahoana moa zavatra mifampiresahana foana, zavatra fifampitondrana tao anatin'izay fiaraha-miasa izay, fa taty ambadika zany dia ohatrany hoe izay nitory izy zany, dia izay aloha nyfatany fa mety. Ok, noentina teo amin'Andriamanitra, makasitraka indrindra ny amin'ny zavatra misy rehetra Andriamanitra amboary ny fonay mba handeha araky ny fonao tokoa, tsy hanana lonilony, tsy hanana valifaty, fa tena hoe hiatrika an'izany miaraka aminao ary aneo an'izany fitiavana izany. Dia inona tokoa lasa izay tonga ny fotoana dia nifanatrika teo dia sotran'Andriamanitra fa nisy moa zany ny inspecteur de travail etsy ankilan'ny mpitory etsy andany ny toriana, dia misy olo-tena ny mpiasa sy ny sisa dia fampiresaka teo, dia natrihana ny zavatra rehetra. Dia bon, rehefa izay zany dia nifandamina teo dia lamina teo ny zavatra rehetra, fa na izany ary aloha dia nandoa an'izay tokony hita fa naloha ary misaotra an'Andriamanitra, satria Andriamanitra ny nandahatra sy nandamina ny zavatra rehetra. Dia ok. Dia saraka teo tsy nisy naratra, izay koa tsy nanana fahatezerana nivavaka ho azy ary tena hoe tamin'ny fitiavana nampiaina an'izay fitiavan'Andriamanitra izay. Dia tonga ny fotoana anankiray nandoavana ny andiany manaraka indray tamin'ilay vola tokony nomena n'ilay mpiasa io, dia mino fa miasa ao anatin'ny Andriamanitra. Dia tsy nisy hoe raorao, tsy nisy inona fa dia ampitiavana ny atrehana nomena anazy tokony nomena, mivavaka ho azy mba ho tanteraka somatsara ny fiterahany sy ny sisa. Dia tao anatin'ilay fête de mer iny moa ny antso ninona moa izy teo, ny araba azy ny vato. Dia izy tamin'ny voalohany raha tena hoe zao zavatra tena hoe izy zany tamin'ny fofeno voto mihitsy, sady nanaitaina be izy zany hoe zao zavatra tao zao ny tanysaina teo daholo zany, fa voakasika izy tamin'ilay zavatra rehetra ny ainana sy natao dia tonga izy indray ny antso hoe tena misaotra madama fa mahatsiaro ao anatin'izao fotoana izao. Dia hitanareo tsy misy hoe
inona moa izy ity tsisy hoe fisaraham-bazana zany ary tsy sitrapon'Andriamanitra zany fa le hoe mampiaina sy ny miomana sy ny mampitondra ny zavatra rehetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy mampiaina n'izay fitiavana izay ka isika hitombo fitiavana amin'Andriamanitra isan'andro isakin'izay mbola miratra ny masontsika mbola miaina sy misy fofinaintsika tsirairay avy dia voninahitra ao an'Andriamanitra ireny andro tsika hitsangana dia hivavaka mba ho ao anatsika mandrakariva zany etaety zany ao anatsika ny fitomboana sy ny etaety hitomboana marina ny fitiavana n'Andriamanitra tsy hoe fitiavana teneninao tiako ianao Andriamanitra fa mba ho tsapatsika lalina na tsika tsiraray avy ihany zany hoe fitiavana n'Andriamanitra zany ka zaka maniraka tahaka ny mahazaka atsika maniraka mitady ihany zay mahasoa atsika fa mahasoa mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra izay fahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra izay ary izy ihany nametraka an'izay atao anatsika dia oka angatahantsika aminy mba ahaizantsika miaina an'izay fitiavan'Andriamanitra izay mba ho fantso-pitiavana ho an'ny manodidina atsika isika rainay masina tsara indrindra rainay amin'ny anaran'i Jesosy androany dia nomenao ny fotoana ary nampatsiahivinao fa tokony aneo tokoa izay ho taratry ny fahatsaranao sy ny fahazavanao amin'ny fiainana fampiainana ny fitiavana fampiainana an'ireo vokatry ny fanahy rehetra nefa tsy tanteraka izany raha tsy ho amin'ny firaisana aminao maharitra ary maharitra tokoa fa tsy hoe amin'ny fotoana anankiray dia izay amin'ny fotoana hafa dia ny fiainanay fa ho amin'ny fiombonana aminao mandrakariva ampianaro izay Andriamanitra mba anaiky ao anatin'izao fotoam-piomanana amin'izao fotoam-piofanana amin'izao fotoana iainanay miaraka aminao zao mba ho amin'ny firaisana tokoa mba ho volavolainao ny aty anatinay mba hitovy amin'izay tianao ary indrindra Andriamanitra rainay mba ao anatinay ny fahatsapana feno an'izany fitiavana zany nanolotra ny ainao ianao ary mbola manome ny tombonandro no famindraponao ianao mba hahafahanay marina tokoa mahatsapa ny fitiavana aoka ho tsapanay lalina ny amponay tsirairay avy ihany zany fitiavanao zany mba hahafahanay mity ianao fanay masinao ampio zay tantano zay mba tena ho tsapanay ary iainanay marina amin'ilay ilainao tokoa zany fitiavana anao izany mba hahafahanay tokoa mampiaina an'izany fitiavana zany ifonanay Andriamanitra rainay ny fitiavatena ifonanay ny fitiavana diso toerana ny fitiavana kely eo amin'izay natrehanay sy ny ainanay hatramin'izay fa androany kosa hoy ianao hoe efa madio raha teo ianareo noho ny amin'ny teniko dia aoka adio izahay ary raha moy ianao hoe ny zanaka no hanafaka dia aoka ho afaka tokoa izahay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta ho fatsona tsara eo aminao tokoa any tsirairay avy hikoriana ny fahatsaranao nefa misitraka ihany koa zany fahatsarana zany eny tompo mba ho fitaovana aneo ny voninahitra ao ho voninahitry ny anaranao rery any dia misaotra indrindra tompo raha eto izay dia ho tonga hiaino ny teny fahamarinana sy ny fanambarana avy aminao fa tsy hiteny ny olona kosa aoka hisokatra ny ao aminay manontolo mba andraisanay ka hiditra ianao hiary hisakafo aminay ary izay ao aminao tompo mba ho amin'ny fahatsarana mandrakariva ho voninahitry ny anaranao dia misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tsika hitehaka mampy ao an'Andriamanitra dia andraisantsika ny mpanompo ny tondra ny teny fahamarinana ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao hitehaka ho an'i Jesosy tsika eo am-pitsanganana ihany ndao tsika mbola hivavaka alleloia mino fa tsy leo mivavaka ianao ndao tsika nokatra ny vavantsika dia tsy ny vava ihany fa ny fo mihitsy no andao sokafana hoe Jesosy tenena amiko foana manambara fahamarinana Jesosy fa vonina ankatoa an'izany raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tonga eto izay manaja anao tonga eto izay manome voninahitra anao tonga eto izay tena hoe ny anay ny aminay ray manontolo Jesosy dia manaiky fa ianao no tompo ary tonombavaka ataonay Jesosy izay maka ny mahatompo anao eto amin'ny fiainanay Jesosy dia miaisitra izany amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao no efa nisafidianay ho tompo sy mpanjaka ny fiainanay iray manontolo tenena Jesosy fa vonina ianao anao izay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mahazo toerantsika miaraba ny renrehetra amin'izao tamin'ny fetin'ny renimaly dia Andriamanitra ne tena hoe anafiry anareo Andriamanitra hitatana ary tsisy ho votsitra zany fa hatramin'ny farany dia ao amin'i Jesosy amen.
amen. Sekoly famana olana ozy izy mpanompon'Andriamanitra teo hoe fiombonana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tena mitaky atsika ho tena iray aminy. Alleloia. Andriamanitra tena maniry hoe ho tahaka ny toepony, ny toepontsika tsirairay avy. Andriamanitra tena raha hoe ny fanirian'Andriamanitra zany, ary izay ny antony nanomezany an Jesosy, nampidinany an Jesosy tetỳ an-tany mba ho modely tahafintsika tsirairay avy eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra tsika dia mora ho atsika ny miray amin'ny manodidina, mora ho atsika ny mihavana amin'ny manodidina, mora ho atsika ny tsy manana lonilony amin'ny manodidina. Amen. Rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra tsika dia lasa madio ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika. Alleloia. Rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra tsika dia lasa mora amintsika ny miaino fananarana sy miaino fanitsiana. Alleloia. Rehefa tsy tsara fiombonana amin'Andriamanitra tsika dia lasa misy fieritreretana maloto ao an-tsaina. Za tena nandray lesona be mihitsy tamin'ilay témoignage tamin'ny malmo afaka maly. Tsika moa ohatra ny hoe isan'andro miona foana dia tsy tadidi hoe maly ve sa afaka maly. Le fieritreretana madio, resaka pyjama le izy fa tena hoe rehefa madio zany ny sain'ny olona dia madio daholo ny zavatra raisina sy ny zavatra jerena. Tsika ao anatina communion, rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra dia tena iray amin'Andriamanitra, miala daholo ireo zavatra tsy mahatanteraka rehetrarehetra, fa mitovy amin'Andriamanitra zany, lasa manahaka an Jesosy, dia lasa ho marina amintsika le asan'ny apôstôly 13:22 hoe nahita olona araka ny foko aho dia nianaranao no fa tsy tavita intsony. Amen. Rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra tsika dia lasa tia avy amin'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra dia lasa tia misaina ny hafa, lasa tia mihevitra ny hafa, lasa tsy manao izay mahatafitohina ny hafa fa misaina famonjem-panahy ho an'ny hafa. Alleloia. Jesosy tena hoe misy décalage be ny ataontsika hoe ny communion an Jesosy, ny fiombonany tamin'Andriamanitra sy ny fiombonany mpianatra tamin'Andriamanitra teo amin'ny fiarahana tamin'i Jesosy. Fa tao anatin'ireo fotoana niarahan Jesosy tamin'ny mpianatra dia Jesosy tsy mba nitsara ny hafa zany. Tsy nitsara ny hafa Jesosy, fa ny tao am-pony Jesosy dia nitarika ny mpianatra na dia mbola tsy tanteraka ary ho tonga eo amin'ny dingana izay nisy ny fiombonany Jesosy tamin'Andriamanitra. Ny tao am-pony Jesosy dia nihatongava amin'ny mpianatra moa izy Jesosy hoe tiako mba ho ray ihany nareo rehetra tahaka ny maha iray ahy amin'Andriamanitra. Izany hoe ny tena tao am-pony Jesosy tsisy fanomezantsiny, tsisy fanamelohana, tsisy fitsarana ny hafa, fa tena vavaka ny nataony mba ho tonga eo amin'ilay dingana izay nisy an Jesosy ny mpianatra tsirairay avy. Alleloia. Sekoly famana olana androany andaontsika tena hoe ny fanomezantsiny rehetra, ny fitsarana ny hafa rehetra, ny fanamelohana ny hafa rehetra dia hialy zany amin'ny anaran Jesosy. Amen. Jesosy tao anatin'le tsy fitovianareo fa tao anatin'ny unité ny unité dia Jesosy nametraka foana hoe ho eo amin'ny mpianatra foana. Tsy nandao mpianatra Jesosy, na dia nisy ara mpianatra nandao an Jesosy sy nandà an Jesosy dia niaraka foana tamin'ny mpianatra Jesosy. Jesosy nitondram-bavaka foana amin'ny mpianatra. Jesosy niaina fanetretena. Alleloia. Jesosy tena hoe nametraka
ny famonjem-panahy ho ambony foana noho ny zavatra rehetrarehetra. Aleloia. Tenin'Andriamanitra anankiray amaranako azy satria efa tonga ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Eo amin'ny fiarahantsika amin'i Jesosy dia misy ny fananarana, dia misy ny fanitsiana. Any izy aloha nefa voanatra dia iza nefa voahitsy. Ny atoko anankiroa mihitsy dia ampiko tongotra anankiray. Fa voalaza ny bokin'ny Hebreo, ny fananarana ozy izy dia tsy mahasoa amin'ny andro anaovana. Hebreo 12:20. Ny fananarana dia tsy mahasoa amin'ny andro hitenenana antsika tsirairay avy. Fa rehefa aty aoriana kosa dia mitondra voka-tsoa amintsika izany. Ao anatin'ny etaeta sy ny faniriana ny iray amin'Andriamanitra ho tena iray amin'Andriamanitra dia diovina ny fieritreretana, diovina ny fisainana. Fa misy mbola tokony ahitsy ary tsy maintsy ahitsy foana. Mandra-pahatonga ny fotoana isehoan'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra amin'ny hafa mafy ho an'i Jesosy. Hozy izy ny Hebreo 12:20 2:20. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao. Aleloia. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba natao ho mahafaly andrianovana, fa mampahory. Fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanovana azy izy. Aleloia. Le tenin'Andriamanitra ohatrany hoe mampalailay atsika izany. Le tenin'Andriamanitra ohatrany hoe isaky ny mandeha ohatrany hoe zafoana koa Jesosy izany teneniny izany. Mahasoa reny. Amen. Tena hoe eo amin'ilay fotoana andraisana anazy le nofo tonga dia mireagira hoe tena zafoana dia mbola misy an'izany. Matoa mbola marary ny ao anaty, matoa mbola tsy tia fananarana, mbola misy ao. Mbola misy an'izay zavatra izay ao. Dia eo mihitsy nefa ny hoe ao anatin'iny andao ampahoriana ny tena mba hisaraka, ampahory ny nofo. Izay le hoe tsy mahafaly andro anaovana, fa mampahory dia andao avadika ho côté positif le izy. Tia zavatra ity zany hoentiko ampahoriana ny nofoko. Mety ny nofo mahazo aina no matoa tenenina angenao dia soreny. Raha za zao rehefa tenenina amin'ny zavatra dia misy partia tonga dia ohatrany hoe tena mbola tsy mety an'ilay selarbaina. Fa ao anatin'iny tonga dia avadika le izy hoe le nofo tsy maintsy mijaly indray aloha alohandroany fa hisaraka amin'ity indray aloha. Amen. Dia rehefa afaka izany, rehefa manaiky sika hampahory ny nofo, izay vao misy vokatry ny fahamarinana hitoeran'ilay fiadanana ao anatintsika. Aleloia. Aleloia. Tenin'Andriamanitra farany. 4:11. 13:11 mila mifampizaka izay mavesatra tsika. Dia izao no teneniny. Ary manova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo, mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa, fa ny mba hasitrana azy kosa. Aleloia. Amin'ny alalan'ny fananarana izay omen'Andriamanitra antsika isan'andro isan'andro, dia manitsy ny fomba fandehanako ao izany ho anarana mba ahay hitondra ny hafa, mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa, fa mba hasitrana azy. Izany hoe rehefa manaiky handray teny mpananarana, teny mpanitsiana, teny mamay, satria ny teny dia tahaka ny sabatra. Izay voakapany sabatra ka tsy mitaraina, tena zany kosa angamba tena efa maty amin'ny tena. Fa io hoe rehefa ao aorian'ny fananarana dia ndao amin'izay anao lala mahitsy alehan'ny tongotritsika. Tsy ny tongotro fa zany nandray fananarana, fa amin'ny alalan'ilay fananarana voaraiko sy fanitsiko ny lalaka alehako dia misy lala mahitsy ataoko mba ahafahan'ny hafa miaraka mandeha amiko. Le hafa io le mety mbola mipitsoka ny tongony na mandringa, fa mba ahasitrana azy. Aleloia. Zany ny tena atao hoe unité ao amin'Andriamanitra. Mijery, mitsinjo ny famonjena ny hafa mba tsy ho tafitohana ny hafa. Ny filazantsara ny Jesosy dia filazantsara marina. Fa matoa ny hafa mahatsiaro voatifitra dia sao dia tenin'Andriamanitra fitsarana no zaraintsika.
fa tsy tenin'Andriamanitra hoentina manangana ny hafa anitsiana ny hafa mba ho sitrana izy. Mety teny fahamarinana tena mahitsy be ilay izy, fa andao esorina ny fitsarana, andao esorina ny fanamelohana ny hafa, fa andao aloha isika no andray an'le fanitsiana mba hahafahan'ny hafa mahita an'i Jesosy amin'ny alalantsika. Amen. Andao tsika hitsangana, andao tsika hivavaka. Tiaka ianao hisaotra an'i Jesosy hoe Jesosy, misaotra fa manitsy ana foana ianao, misaotra fa miteny amiko foana ianao, misaotra fa mananatra foana ianao. Jesosy raha mbola misy itsina Jesosy dia vonona foana ampahoro ny nofoko, hisarahako amin'izany, ahafahako tena hoe miala amin'ny nofo fa miditra ho amin'ny tontolo-panahy, ho tena iray aminao, mba ho iray ihany. Ary ankoatran'izay Jesosy tena hoe hizara fitiavana vokatry ny fiombonako aminao, vokatry ny fiombonako sy ny firaisako aminao, dia tahaka ny fiombonako aminao Jesosy no iombonana tsirairay avy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka aok'izay hitady fihavanana amin'ny olona rehetrarehetra. Hitandro an'izany fihavanana izany Jesosy, fihavanana masina tsy hisy faharatsiana, tsy hisy fahalotona, fa tena fihavanana mampahazo aina anao. Satria izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahitanao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao hitehaka mafitsika, andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Mahazo toerana vetivety fa efa me manakaiky ny fotoana voninahitra ho an'i Jesosy. Ninona miseho dia ho tia an'Andriamanitra foana tsika. Na dia sarotsarotra ary ny maraina, na dia misy zahatra mety tsy mahafinaritra be dia be ary ka mahatonga anao tara fotoana be satria zahatra tsy ampozinao dia ran'Andriamanitra foana tsika. Nisy salamo nanomboana ny fotoana teto tany am-piandohana dia ndao faranantsika amin'ny salamo ihany koa ny fotoana amin'ity fotoana ity. Salamo fa 270, salamo fa 270 any andininy voalohany sy faharoa ary ny fahatelo. Izy ity dia salamo Davida no nanoratra azy fa ny Koraita, izany hoe ny taranaka Kora no niventy azy. Izany hoe ao anatin'ny fosiny fanahin'i Davida foana izany le salamo izay voasoratra, na dia Koraita raha no nihira sy niventy azy. Alleluia. Ndovaka itsika ny anaran'i Jesosy. Ho an'ny mpiventy hira masikila nataony Koraita, tahaka ny diera mihanahana maniry ny rano anony no aniriny ny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaeta an'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Raha oviana no tonga ka iseho eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ranomasoko no fiahiko andro manalina amin'ny anaovan'ny ahy mandrakariva hoe aiza izay Andriamanitra aho. Amen. Io salamo io dia hamaranantsika ny fotoana amin'ity marain'ity. Ny zavatra tsapako rehefa tonga ao an-tsaiko io salamo anankiray io izay niventesin'ny Koraita ary nataony Davida, dia tena tsapako hoe tena tia an'Andriamanitra Davida sy ireo mpanaradia azy. Tena tia an'Andriamanitra izy, maniry mafy an'Andriamanitra izy. Eritreretinao hoe reny diera zany hoe diera zany ohatra karazana gazelle anao antilope zany tsy misy azy moa aty Madagasikara, ohatra ny karazana omby kely reny zany izy, omby manify reny zany izy ho an'izay mety tsy mahalala. Dia rehefa tonga ny fotoana anankiray izy reny dia tena mangetaeta mafy, dia mafy mihitsy izy, satria mety hoe tonga ny fotoanan'ny haintany dia tsy nahita rano mihitsy ry zareo. Dia rehefa avy eo izy dia mandeha mikaroka rano, mitady aiza ny misy rano, aiza ny misy rano, aiza ny misy rano. Dia misy moa zany tsy tonga any amin'ilay rano fa maty satria tsisy, tsy tonga tany tsisy ilay rano. Ny haintany mamely ny sasany koa azainy ny bibidia dia maty fa misy kosa tonga any amin'ilay rano ihany, reny diera reny zany. Dia ireny diera reny zany amin'ny fotoana iny tena hoe maniry mafy an'izany hoe rano zany. Rano any aiza ary roviana vao tonga le rano any anony. Dia tahaka an'izany ozy izy Davida sy ny Koraita no anindriny an'Andriamanitra. Ohatr'izany ny fanindriny an'Andriamanitra ao anatin'ny fony.
teny aminao am'ty marain'ity fa nitakian'Andriamanitra amintsika dia ny ananantsika an'izany toe-panampitiavana izany ho an'Andriamanitra. Tsika rehetra dia efa samy mahafantatra fa Andriamanitra dia tia antsika. Averina foana izany. Na makaiza tsika na makaiza, misy mpitoroteny ery ananiny ery dia miteny tia anao Jesosy. Alleloia. Ary tena marina izany. Fa ny dinga ny fiarahana amin'Andriamanitra voalohany aloha eny tokoa ny fahalalana sy ny fanekena fa tia antsika Andriamanitra. Fa ny faharoa dia ny famaliantsika n'izany fitiavana izany. Ny fidirantsika ao anatin'izay fitiavan'Andriamanitra izay. Izay fitiavana an'Andriamanitra izay. Tahaka ny Davida, tena hoe maniry sy tia be an'Andriamanitra Davida. Misy karazan'olona anankitelo atao amin'ny soratra masina izay tiako resahana vetivetika aminao. Ny voalohany dia Davida. Davida, sao dia mieritreritra ianao fa fitadiavana laza sy voninahitra nahatonga azy nandeha niady tamin'ny Goliata. Na hoe te mba hisetrasetra izy, na hoe mba te hisehoseho amin'ny olona izy, mba te ho hitan'ny olona, na hoe nahaliana azy ilay valosoa nomeny Saoly mpanjaka, hoe zay mandresy an'io dia meko azy ny zanaka vaviko ho vadiny, miampiny izay mety ho valosoa hafa rehetra. Sao dia mieritreritra ianao fa izany nahatonga ny Davida nandeha nasa niady tamin'ny Goliata. Fa raha vakitsika amin'ny bokin'ny Samuel dia tia an'Andriamanitra loatra Davida, ka raha naheno an'i Goliata izy niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny vahoakany dia tsy zakany fony ilay izy. Tsy zakany ilay izy. Izy hoe na hanao inona reo na hanao inona dia za kosa hijoro. Ka nataony nandralariny ary nanao tsinotsinona azy tamin'izay fotoana izay. Efa maninona ty elahy? Elahy ve ny andeha hiady amin'io? Inona fa inona ny mahatonga ny lahy manao an'izany mantsy an'i Davida? Dia Davida ny fony izany efa nirehitra be ho an'i Jehovah Andriamanitra. Dia izy hoe za kosa aloha tsy manaiky. Fa raha olona hafa firenena tsy mifora ohatr'izao satria mbola ohatr'izany ny vaninandro tamin'izany, hoy izy dia tsy ekeko anirantsiran'i Jehovah Andriamanitra. Dia lasa izy nandray ny fehdiana niatrika an'i Goliata dia nandresy. Tsy tamin'ny sabatra sy ny lefina fa tamin'ny herin'i Jehovah tompony maro. Izay ny nambarany. Alleloia. Ny fitiavana an'Andriamanitra no tsy maintsy manetsika anao sy mitoetra ao anatinao, fa tsy hoe fitiavana voninahitra, fa tsy hoe fitiavana valosoa, na hoe fitiavana zavatra hafa. Ny Davida mety izy tena ka nafinaritra azy koa ilay zanaka Saoly, ilay mantsy tia vehivavy izay, tsy izay ka. Ary tsy ho izany koa ny hanetsika antsika ao anatin'ny fiarahana amin'i Jesosy, fa tena hoe ny fitiavana an'Andriamanitra. Misy lehilahy faharoa izay dia tsy dia fantatry ny olona loatra izy io. Tsy dia tena meny ny olona lanja loatra izy io. Fa izao tsika tsy hamaky ny Genesis 7:20 fa ataontsika devoara enti-mody. Fa tsy devoara mody entina fa tena entina mody. Ny famakiana ny Genesis 7:20. Tantaran'izy io Sodoma sy Gomora. Fa misy lehilahy anankiray misongadina ao dia i Lota. I Lota io dia zanaka nadany i Abrahama. Zanadralahiny azafady. Ay moa lehilahy tsy ny Abrahama dia ralahiny lehilahy ihany koa dia zanadralahiny zany i Lota. Dia izy io vakio tsara neny ao amin'ny Genesis 7:20 fa vao nahita an'ireo anjelin'i Jehovah tonga andravany Sodoma sy Gomora izy tonga dia napetrano azy. Dia nihaino azy tsara izy hoe fa ahoana ary rehefa tonga ny olona ny tao a Sodoma sy Gomora hanao fihetsika maloto tamin'ireo anjelin'i Jehovah ireo dia tsy nanaiky Lota. Tonga dia fantany izany satria raha tena mamaky ny soratra masina mantsika dia mahita hoe ireo anjely ireo tsy hoe envoyé fotsiny, tsy hoe mpitondra hafatra fotsiny, fa tena Jehovah naka nendrika anjely mihitsy ilay izy. Dia Lota izany nahatsapan'izay fantan'ilay satria ny ahafantaran'izany dia izao efa nandalo tao amin'ny Abrahama ary zareo ireo tao amin'ny 7:20 dia eo amin'ny 7:20 tonga tao amin'ny Lota fa nisy anankiray tsy teo intsony fa anankiroa sisa ny teo. Dia fantatro Lota izany hoe tena fa Jehovah Andriamanitra mihitsy tia mamangy eto ity, maka ny endrika olombelona na anjely. Dia tena nanaja sy nihaino be izy ary rehefa tonga ny olona hanao fihetsika maloto tamin'ireo
dia niaro izy tamin'ny mba herin'ny tenany kely teo, zay mba fahalalany aloha zany hoe zao aromeko anareo reny zanako vavy anankiroa mbola tsy nalala lehilahy reo zay anaovanareo azy fa reto kosa azaky ty anareo reto. Zay ny mba fahatakarany loata tamin'izay. Nefa zay fahatakarany ohatry ny kidaladala zay raha jerena amin'ny mason'olombelona ahitana fa kay tena tia be an Jehovah kay tia loty ty. Raha mametra-panontaniana zao hoe firy ny olo-marina nivoaka avy tao Sodoma sy Gomora mivonjeny Jehovah nakeo amin'ny tanànany Zoara dia firy? Mety hiteny ianao hoe mety nisy 4 teo izy aloha, mety nisy 9 teo izy miaraka amin'le vinantolahy, le vinantolahy ny Lota zany. Fa reo le tsy nino fa naniratsira meme fotsiny no ny tantarany Lota mba hainao fa misy an'ireto anjelin'ny Jehovah reto hoe tonga milaza fa horavaina ho ny tanàna dia ahoana? Dia tsy niraharaha reo dia tavela tao. Dia nisy ny vadiny Lota dia misy ny zanany anankiroa mba nanaraka dia nandeha. Ny vadiny moa dia raha nahita fa nitodika nijery dia lasa vongatsira. Dia le zanany anankiroa seza zany niaraka taminy, fa raha jerentsika ny tantaran'ireo zanany roa reo ka nanaraka fotsiny reo fa tsy tena tia an Jehovah Andriamanitra reo. Fa i Lota tena tia ary tsy vitany tia fa nanaja sy nanaraka ary tena hoe nanao an'izay farany mba fatakarantsaina mba hirovana sy itiavana sy anekena sy anajanan'ireo irak'Andriamanitra sy Andriamanitra tonga nofo mihitsy moa zany tamin'izany fotoana izany. Teny aminao fa indraindray tsika tsy manana ny toe-panahany Lota tia an'Andriamanitra tahaka izany, na dia efa tonga ary Jesosy le fitiavana velona nitondra famonjena ho antsika dia mampirisika anao amin'ity androany ity. Tiavo Andriamanitra, tiavo Jesosy. Fa izay ny lalana. Ny olona fahatelo tiako resahana aminao dia Paoly Apôstôly. Amarana antsika azy. Paoly Apôstôly dia tao anatin'ny sekoly ny antsoina hoe ny fariseo. Zany fariseo zany tena sekoly tena entitra be zany, manaraka ny lalàna de A jusqu'à Z, tena tsy mivily amin'io ary tsy dia misy toerana loatra ho an'ny fitiavana tao anatin'izany karazan-tsekoly anankiray tamin'izany andro izany. I Paoly Apôstôly dia olona tsy nanambady aman-janaka, ka mety hiteny ianao hoe inona moa no mba fantatry le io momba n'izany resaka fitiavana izany, kanefa n'izy ary tsy manambady, nefa n'izy ary tsy manan-janaka dia mety tsy hainy izany. Fa na misy olona tia an'Andriamanitra sy natakatra ny fitiavan'Andriamanitra sy nanazava ny fitiavan'Andriamanitra ary namaly ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitiavany dia Paoly Apôstôly izany. Tsy manana excuse zany tsika tonga eto, tsy ho tia an'Andriamanitra. Mampirisika anao hitia an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo indray androany. Ny tena olana eto amin'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ihany koa resahana ihany, satria zavatra mety hoe manahirana ny miresaka azy kanefa tsy maintsy resahantsika kely ihany hoe tsy ao anatin'ny kolotsaina zany hoe nity zany hoe fitiavana zany. Tsy ao anatin'ny kolotsaina zany hoe fitiavana an'Andriamanitra zany eto amin'izao tontolo izao. Misy dia mety hoe fatahorana, misy dia mety hoe fanajana any amin'ny fivavahana hafa ankoatra ny kristianisma authentique na ny kristianisma tena izy, tena mifototra amin'ny Kristy, tena miivo amin'ny Kristy. Any amin'ireny karazam-pivavahana hafa ireny dia izao matahotra an'Andriamanitra, manaja an'Andriamanitra. Tsara zany, tena tsara zany fa tsy ampy. Diso ray loha amin'ilay tena ngeza indrindra ny mitia an'Andriamanitra. Eto amin'ny fiarahamonitsika eto Madagasikara matetika tsy ho voatery ho resahana zany hoe fitiavana zany, fa ny resahana dia ny fihavana na ny rary, ny tody sy ny zavatra ohatran'izany, fa tsy voatery ho tena manan-danja eto amintsika zany hoe fitiavana zany. Androany mampirisika anao satria ianao zanak'Andriamanitra mba tena hiaina feno ny fitiavan'i Jesosy, tena hiaina feno ny fitiavana an'Andriamanitra. Mety hiteny ny olona indraindray hoe nareo tia loatra an'Andriamanitra dia lasa tsy tia ny manodidina anareo intsony. Tsy mitombona zany ary tsy possible zany. Tsy possible zany. Ny olona afaka tena tia ny ankohonany dia ny olona tena tia an'Andriamanitra. Hitanareo misy fianakaviana be dia be, ankohonana be dia be eto amin'izao tontolo izao, indrisy amin'izao mamono vady ny lehilahy, tsy resahana intsony fampirafesana sy ny zavatra ohatr'izany. Satria tsy mitoetra ao ilay fitiavana.
an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Fa raha tia an'Andriamanitra ianao, raha tia an' Jesosy ianao, dia tianao azy io, ankonanao io. Be dia be ny fijoroana vavolombelona momba an'izany, na dia eto amin'ity asa fanompony ity fotsiny ara, raha dia tamin'ny asabotsy fotsiny ara izao ny resana. Aleloia. Ndosika hitsangana isaintsaina ny tenin'Andriamanitra, ambela ny fanahy masina hiasa atao anatin'ny fotsika, dia tena hiteny aminy hoe ampianaro a Jesosy ity anao foana, na misy inona na misy inona. Ndao tsika hivavaka, asany raha ataony amin'ny tompony tananao hiderasika hisaotra azy, hitalao aminy mba hiaina hirehatra isan'andro san'andro amin'ny fitiavana azy ny fotsika. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, midera sy mankalazanao indray izay amin'ity maraina ity. Misaotra tompo malala ny amin'ny teninao, misaotra tompo malala matsiaro indray ny fitiavanao anay androany. Misaotra ny anao natolotra teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Misaotra ray masina tsara indrindra fa tena tia anay ianao, nafonao hatramin'i Jesosy mba ho famonjena anay. Dia androany zay tompo, te hamaly an'izany fitiavanao zany, te ity anao zay. Tsy mahay mity nefa raha nofinay sy raha le olona taloha, fa fantatra efa aminao zay Jesosy dia olom-baovao. Tompo malala tena miasa ato anatin'ny fonay, sokafanay ho anao ny fonay sy ny sainay, momba anay rehetra mba afaka ity anao, mba afaka hirehatra fitiavana ho anao isan'andro san'andro amin'ny andro rehetra izay iainanay. Anao ny voninahitra mandrakizay ray masina tsara indrindra anaran'i Jesosy. Aleloia. Amen. Mipisaka vetivety dia manao fanatitra melohan'ny ravantsika, dia misy ny fampatsivana vitsivitsy momba ny fotoanantsika eto amin'ny Super U amin'ny hariva, tsy amin'ny hariva ka amin'ny maraina, amin'ny 7 maraintsika manomboka eto androany. Mazamazana kely ny resaka fiantsona ny fiara, fa voninahitra ho an'i Jesosy, fa tsy maintsy tonga rehefa hozy Jesosy hoe tongava dia tongava ianao. Mampirisika anao ho tonga foana raha pitso sekoly fanasitranana, raha fakapitso sekoly fitahim-panasy fanambiana toetra amin'ny alakamisika eny amin'ny Shalom Matanimena, dia misy ny fifadikanana irahantsika izay afaka amin'izany dia tongeny afaka manao fifampizarana, miara-mivavaka, miara-mizara tenin'Andriamanitra, dia ampirisiantsika ampaherezina mba hanatrika an'izany fotoana izany manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 2 sasany amin'ny 3 arivo eo. Ny zoma manomboka amin'ny 4 sika amin'ny tranom-bokon'olona Analakely ao no ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny mpanompony. Dia ny asabotsy maraina amin'ny 8 sasany eny amin'ny bypassy eny amin'ny centre HVKL eo anelanelany Gastropizza sy ny Bogota, misy mitsofoka kely dia amin'ny 8 sasany fotoanao no manomboka misy ny fandraisana fanasan'ny tompo ny sabotsy maraina. Aleloia. Aleloia. Andaotsika hitsangana ary hanome voninahitra ny tompo hatrany, andao hidera azy, hanome voninahitra azy, misaora azy amin'ity maraina ity, manomeza voninahitra azy, misaora azy ny amin'ny herinandro vaovao izay nomeny ianao, misaora azy ny amin'ny fahavelomana, misaora azy ny amin'ny hery sy tanjaka, misaora azy fa manana saina matsilo ianao, afaka miatrika ny tontolo andro, misaora azy ny amin'izany zavatra mahafinaritra rehetra izany, misaora azy koa nefa ny amin'ny zavatra izay mety tsy mahafinaritra anao nanomboka tamin'ity herinandro ity. Misaotra tompo, makasitraka anao zay Jesosy fa tsara ianao, ninona iainanay Jesosy ny fiainanay efa nankininay taminao, ny fiainanay efa napetraka taminao tompo. Ho any amin'iza moa zay, iza moa tompo no andrandrainay, tena tahaka ny anana ny dera vavy tompo, miandrandra ony sy rano, dia miandrandra anao zay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Miandrandra anao zay, tena mangetaeta anao zay tompo, fenoy anao zay amin'ity herinandro vaovao ity indray. Misaotra tompo malala, makasitraka anao ray masina tsara indrindra. Misaotra nanome hery afaka nanatrika teto, misaotra ny amin'ireo zay manaraka any amin'ny tambajotra, misaotra ny amin'ireo zay manaraka any amin'ny radio. Makasitraka Jesosy, misaotra tompo malala, midera sy manome voninahitra anao, misaotra ny amin'ny fanatitra afaka natao zao maraina zao, misaotra tompo malala ny amin'ny vola aman-karena zay menao, fa indrindrandrindra ny are-pasoavana, ny are-panahy tompo zay menao anay tsirairay avy, mihoatra noho ny zavatra rehetra izany. Makasitraka anao tompo malala, mametraka ny herinandro rehetra mipelatananao, ianao hiomba anay, hanotrina anay, hitanay tsirairay avy reto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisy nysodrana izay tonontsika amin'ny anaran'i Jesosy, malala antsika, hitahy anareo ny Jehova ka hiaro nareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehova ka mindra fo aminareo, anandra ny tavany aminareo ny Jehova ka nome anareo fiadanana
mandehana amin'ny fiadanan'ny tompo mandehana amin'ny fahasoavan'ny tompo mandehana miaraka amin'ny fahatsarany tompo amin'ny terinandro vaovao tia tononona ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra ho tanteraka amin'ny fiainantsika rehetrarehetra fa tsara Jesosy. Amen. Zaroan'ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahatozao fahasoavan'Andriamanitra mahatozao anareo. Veloma tompoko tain'i Jesosy.